Ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra amin'izay tsika manomboka eto izay ho lavalava ny vaovao mahakasika izay tontolon'ny baolina kitra izay. Anomboantsika azy aloha dia ny teto Analamanga ny fiadianan'ny tompondaka niditra teo amin'ny andro faharoa ambin'ny folo ny fanana omaly asabotsy izany ka isan'ny vokatra niavaka tamin'izany nandraisen'ny ekipan'ny ELGECO plus ny As Adema tamin'ny isa ray ny ohatra ofitin'ny namana zakino amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity izay andro faharoa ambin'ny folo amin'ny fiadianan'ny tompondaka ny ligina Analamanga izay. Rehefa nitarika hatrany nandritra ny andro raika ambin'ny folo dia navariny ekipan'ny ELGECO plus eo amin'ny larana faharoa ny ekipan'ny As Adema. Resin'ny ekipan'ny ELGECO plus tamin'ny isa ray ny ohatra tokoa mantsy ny ekipan'ny seranam-piaramanidina ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mamasina nandritra ny andro faharoa ambin'ny folo ny fiadianan'ny tompondakan'Analamanga taranja baolina kitra sokajy diviziona voalohany. Baolina tokana tafiditra safidy teo amin'ny minitra fahaenina. Ivokatra io izay mametraka ny ekipan'ny ELGECO plus eo amin'ny larana voalohany indray. Niady hatramin'ny farany ity lalao niendrika famaranana ity satria ekipa roa goavana indrindra eto Analamanga no nifandona. Nampiseho ny traikefany anefa ny ELGECO plus ka nibata ny fandreseny. Tsy aivina fa nisaraka ady sahala ronirony rotota nandritra ny andro faraika ambin'ny folo na ny lalao mandosina tao tany kariana laribia lasa teo. Ny aloha izay tetsy amin'ny kianjan'ny Mamasina ihany dia lavy Kosfa tamin'ny isa telo ny iray ny ekipan'ny Kinapsa Sport Tana. Ny ekipan'ny miaramila izay navita dingana goavana satria niainga tany amin'ny larana fahavalo izy ireo tany ampiandohan'ny fifaninanana kanefa tonga larana fahatelo amin'izao fotoana izao. Ho amin'ny lalao voalohany natao tetsy amin'ny kianjan'ny Mamasina ihany dia resin'ny Fosa Junior FC Tana tamin'ny isa ray ny ohatra ny ekipan'ny Iska Foot. Ny Koko no napoitra io baolina tokana ho an'ny Fosa Junior Tana io. Tany kareo indray dia mbola Resin'ny FC ray ny ohatra ny ekipan'ny Kospienne. Ary farany dia nomontsany tana formation tamin'ny isa telo ny ohatra ny ekipan'ny Mi 20 FC.